Voaparitra avy any Nosy be, olon-tsotra iray monina amin'ny fokotany nantana mitarana Jamanjara no nahatrarana basy lava telo sy basy poleta iray ary bala maromaro. Olona izay mbola sanitazona amin'ny basiny nateo aza ny fanentana ministeran'ny fiarovam-pirenena ny tokony anaterina ireo basy any amin'ny fitondram-panjakana Maefa. Tato-baovao eo amin'ny rindran-tsary ny misy Razafinjatovo. Basy lava telo sy basy poleta iray miaraka amin'ny bala maro isan-karazany tsy ara-dalàna no sarony zandarmaria pirenena tao Nosy be tamin'ny olona tsotra izay mipetraka any fokotany Antana Mitarana ao Jamanjara. Vokatra ny fanomezam-baovao avy amin'ny olona tsara sitrapony na hatrarana izany. Mbola misy ihany sampitazona sy manatitra basy tany ampitano filaminana nateo aza amin'ny fanentanana sy famotsiana basy ary famontsoran-keloka amin'ny fitazonana basy tsy ara-dalàna izay natao ministeran'ny fiarovam-pirenena nanerana Madagasikara. Ho Nosy be manokana nandritra ny 2 volana famontsoran-keloka amin'ny fitazonana basy tsy ara-dalàna dia tsy nisy nanatitra izany mihitsy na iray aza. Directive raha zay no ilazana azy amin'ny teny vahiny, directive ny commandement eo anivon'ny gendarmerie ny hoe fiadina amin'ny famotsina ny basy voatazona tsy ara-dalàna na koa ny hoe lutte contre le blanchiment des armes détenues illégalement. Ka anisan'ny voaloharahany gendarmerie ny fiarovana satria raha misy ny basy tsy ara-dalàna na tazomina tsy araka ny tovizy zany hoe tsisy taratasy araka ny lalàna manan-kery taditsika fa ny basy tsy ara-dalàna ihany no ampiasain'ireo mpanavatrano mpanao attaque ameramera zay ny fomba fiteny amin'ny teny vahiny. Anisan'ny ady satria ny gendarmerie ny fiadina an'ireo famotsina ny basy izay tazomina tsy ara-dalàna ireo. Atolotra ny fitsarana io olona io rehefa vita ny famotorana ataon'ny zandary. Elohin'ny lalàna mitazona basy tsy ara-dalàna. Ny ankamaroan'izy ireo no mivarotra na mampanofa io basy io amin'ireo mpanao ratsy ka miteraka tsy fandriam-pahalemana. Antony nanaovany nietsika iray volana fanentanana sy famotsiana basy ary famontsoran-keloka amin'ny fitanana basy tsy ara-dalàna.